politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Any Afrika Atsimo indray no ataony fanontaniana bulletin tokana sy ny taratasy-pifidianana rehetra amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna ho tanterana 2 Desambra 2024 ho avy izao. Natao tolo-botsitra tamin'ny orinasa afrikanina tatsimo mitondra ny anarana hoe renfort ny asa. Voalaza fa efa niara niasa tamin'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Seni nanomboka ny taona 2024 ity orinasa ity. Raha ny antony dia satria hoe tsy ahavita ara-potoana ny fanontana ireo taratasy-pifidianana ireo ny tramprity misy eto Madagasikara. Voalaza fa hoe efa nisy fanadihadiana natao momba izany, ka asa moa hoe tramprity izavy no namitaniana, fa misy milaza fa tsy nadihadiana izany. Tsara mariana nefa fa misy efa tena mahavita asa sady tsara kalitao no aingana ny orinasa prity eto Madagasikara. Ary raha ilay fe-potoana indray dia tena mbola manana fotoana malalaka tsara ka tsy tokony hoe mampatahotra tsy ho voaja ny fe-potoana. Eo amin'ny resaka fitandrona ny filaminana indray manana ny ampy tsara amin'izany ny eto ary ireny efa hita isaky ny misy hetsika ireny ny mpitandro filaminana. Raha ny tena marina dia miala bala ny fanjakana fa tsy tia hiteny hoe tsy mahatokony malagasy hoy ny mpandraharaha iray. Ilay ravi-panabeazana sy fampianarana io le mila ovana raha tia hampandroso an'ity firenena ity isika. Ary mbola tsy miovy io tsy handroso ny firenena. Manaitra ny rehetra ny AGM. Marary ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara, hoy Jane Laoshi, tale généraly sy nanangana ny Association des jeunes enseignants et étudiants de Madagascar na AGM. Ilaina fanavaozana ny rafi-panabeazana eto Madagasikara, hoy izy raha tia hampandroso ny tanora sy ny firenena. Dingana iray ho entin'ny tanora miatrika ny fiainana ho avy ny baccalauréat. Sakana mampiana ny faharisian'izy ireo anohy fianarana nefa ny tsy fahafehezany ny teny vahiny, tsy fahalalana ireo sehatra asa afaka irosona sy fianarana mifanaraka amin'izany. Ireo sekoly ambony centre de formation mandray anjara amin'ity salon ity no anova toe-tsain'ny tanora izay mianatra ao aminy. Ny tanjona izany dia hoe ahoana ny ahafana mitazona an'ilay mpianatra ao an-tsekoly mba havita fianarana hatramin'ny farany amin'ireo sekoly rehetra mandray anjara izay no safidiana. Satria ny AGM Madagasikara izay anisan'ny afaka mamatsy sy mpampianatra teny sinoa amin'ireo sekoly mpandray anjara ireo mba hipetrahan'ilay mpianatra hianatra maharitra ao amin'ilay sekoly, fa tsy hoe miala ao amin'ilay sekoly iray izy dia misy olana kely amin'ny teny vahiny dia hifilany amin'ny sekoly anankiray fa ilay mpampianatra aty hitany an-tsaina. Isan'ny lalina vaovao tsy resahana betsaka ohatra ny tontolo maritima izay azon'ny tanora malagasy ironana somatsara raha ny fanazavana. Tato anatin'ny 20 taona mahery dia tsy nitsahatra nanohana maimaim-poana tanora maro ny AGM amin'ny alalan'ny salon de l'orientation et guide des étudiants supérieurs karakarainy. Tohana amin'ny lafiny maro izay hoentin'izy ireo mamolavola ny tanora anana vatsitsaina sy fahaizana ary fahalalana entina miatrika ny fiainana. Dia izay ny antom-piasin'ny AGM Madagasikara izaratra kefany amin'ny fampianarana teny vahiny ao amin'ireo sekoly ireo mba hijanonan'ilay mpianatra maharitra mandra-pavita an'ilay fianarana manomboka any amin'ny première année ka hatrany amin'ny 5e année ho an'izay voalohan'ny au doctorat. Secret de la richesse. Zay zany ny table de conférence voalohany rapitso izany hoe ny fanalahidin'ny fananakarena na ny mampanakarena ny olona anankiray. Dia ny faharoa dia le hoe les jeunes d'aujourd'hui face à leur avenir. Manomboka rapitso hatramin'ny sabotsy dia mivondrona etsy amin'ilay mpaviatanana renina ny ekipan'ny AGM sy ireo ivitoeram-pampianarana maro vonona hanome tosika torolalana ho an'ireo tanora malagasy. Misy ihany koa centre de formation izay mitaky niveau BEPC izany hoe na ho an'ny manana bac na ho an'ny manana BEPC na ho an'ny manana DTS na manana licence na manana doctorat na master azafady dia afaka tonga daholo rapitso manomboka amin'ny 6 manana tonga ny amin'ny 10 ariva toy izay koa ny sabotsy. Misy ny tirage bourse d'études en chinois, langue chinois mandarin izany hoe manao akitsapakitsika mitondra tike daholo izay ankizy miditra eo dia manao akitsapakitsika izay tsara vitanao dia mahazo fampianarana maimaim-poana. Mahatonga ny miantso ny tanora hoe tongavy ianareo rapitso raha afaka pitso fa hita zava-baovao be diabe ianareo. Tena marina ady tiana hovolena fotsiny reny dia fampiatsiana araka ny voalaza mihitsy moa zany no tena marina amin'ireny zavatra reny, fa ny front de libération nationale aloha dia tsy taitra mihitsy amin'ny fomba famaly ny ministry ny atitany amin'ny filazana fa mamo miantso polisy izahay mpanohitra satria tsy mahagaga zany fa izy olona mamolava.
Fandanim-potoana fotsiny teny amin'ny CENI na ny voamieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana tetsy Alarobia Maly ho an'ny antoko politika FLN na Front de Libération Nationale. Hoy ny mpandrindra nasionaliny Iada Jean-Pierre. Ny hetsika nataon'ny CENI Maly reniny dia hetsika fotsiny ihany hanehoana sy ampisehoana fa misy demokrasia eto Madagasikara, misy fifampianoana eto Madagasikara, fa tsy afaka hanovany CENI na inona ireny satria tsy manana an'izany fahefana anovana nitsy lalàna izany ny CENI fa manatanteraka fotsiny ihany izay efa voalaza ny lalàna ny faritany gouvernemanta zany amin'ny fifidianana. Zany hoe fandaninandro sy fandrebrevena fotsiny reny ho an'ny Front de Libération. Tsara ho fantatra ny vahoaka malagasy fa ny CENI dia tsy mbo anisan'ny mpanatanteraka, tsy anisan'ny mpanao lalàna ary tsy anisan'ny mpitsara. Tsisy anana ny fahefana ireo fa izy mpanatotosa fotsiny ihany ny baikona ny fifanarahana rehetra tamin'ny mpamatsy vola ny CENI amin'ny fitantanana ny fifidianana, ary tsy manana zo ninninina izy hanova na hanitsy ny lalam-pifidianana na ny fampifehezana ny fifidianana na ny fitantanana ny fifidianana. Amin'ny mpitondra angambo reny hoy izy no endrika demokrasia, fa ho anay kosa dia tena fandanim-potoana satria efa hita sahady fa tsy manana fahavonona na hanova ny zava-misy mikasika ny tokony ho fanomanana sy fiatrehana izany fifidianana izany ny fitondram-panjakana. Ny fifampianoana zany anefany dia tsy mitondra ny ninninina eo amin'ny firenena satria enono ianao fa tsisy raisina ny hevitra ao na marina na diso na tsara be takininina reny dia tsy afaka entina eo anatrihan'ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra eo anivon'ny CENI fa izay efa tapaka sy voasoratra ihany no tanterahana.